Ia, bonjour à tous. Dia faly miarabantsika rehetra indray eto amin'ity fandarana kingam-panahy ity. Amin'izao fotoana izao. Indrindra moa fa izay mitovy karazana aminahy, izany hoe malagasy rehetra. Nefa tsy ao ambanin'izany koa ireo olombelona rehetra izay eto ambony tany. Kingam-panahy masina tokoa ny kingam-panahy meko androany, satria mikasika ny atao hoe fitiavan-tanindrazana. Fa nefa ilay kingam-panahy dia nampitondra ny lohateny hoe tiavo ny tanindrazana. Matoa ny tenako milaza an'izany eto dia maro tokoa ireo olona izay tsy mahalala ny tanindrazana, na koa hoe mahafantatra fa misy tsy miraharaha manao tsinontsinona ny tanindrazana, izany hoe mamarotra ny lova izay azony amin'ireo razambe ny ray aman-dreniny. Kanefa dia tsy mety izany raha avana. Vahoaka isika tia ny tanindrazana. Fa rehefa tianao izay ny tanindrazanao dia tsarovy fa automatika fa hanaja ny olona koa ianao. Ka noho izany tiavo ny tanindrazana. Ka izao ary ino ilay hafatra ao anatiny. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe tiavo ny tanindrazana. Tiavo ny tanindrazanao, tahaka ny tenanao, fa kosa izao. Tandremy ihany sao dia manao ny tsy fanao. Ary samia mankatia mandrakizay hodoria. Sanatria misy ny tsy tia, nefa dia ao ihany hatoria rehefa tonga ny fahoria. Koa aoka ho tonga saina amin'izay tsika malagasy, na zova io na zova io, na tsy mahay taratasy, fa kosa izao. Ary aoka ampahafantaritra ampahalalao amin'izay toerana misy anao momba an'izao, fa azakabariana mifangaro fotsiny ao amin'izay tsy tokony atao eran'izao tontolo izao. Eka, rehefa ny anay avao dia ny anay avao. Any amin'ny faritra simy iny misy anay raha mbola tsy fantanao. Izany dia tena zavatra miharihary sy mampitalao, fa tsy hoe akory kabary ny foronina teto avao. Ary mbola tohizako ny resaka ary mbola tsy ho ajanoko. Izaho tsy hoe mampiresaka ary mbola tsy ho faranako. Fa raha i Madagasikara dia misy foko mizarazara. Any andrefana, any atsimo, atsinanana, any avaratra. Omeko ohatra iray ianao, ao ny antavaratra. Samy manana ny tanindrazana daholo ireo fa tsisy mifangalatra. Miharihary izany raha mbola eto ambony tany, ary samia miary ny azy raha mbola misy ny fanambany. Kanefa, aoko tadidio, fa raha isika malagasy raha mbola misy ny fanarasy, dia ho fatifaty foana raha fari-piainana amin'izao fotoana. Ny aina dia tsy mba roa, fa ny aina dia tokana ihany, ka sanatria sao dia voa, koa mba mitandrema tsy misy ohatr'izany. Fa isika malagasy dia aoko tadidio, fa tsy maintsy mbola tratra ireo mpanao ratsy, ary tena ngasiasy, ary mety ho lasa pilifasy, ary tena lasa pasipasy, ka izay vao tena rasy. Ary izany daholo ny hozom-bahoaka, na olo-tsotra io, na olo-mpisotro toaka. Fa ny mpanao ratsy dia tsy maintsy mbola ho tratra, na zova izy, na iza izy, na miseho sanganasany be tratra. Ary mbola ho tena vonondry zalahy koa, ary plus izany mbola tena haradratra. Ary tsy izany fotsiny, fa mbola vao maika tena ho voalatsalatsa. Tena mafy izany ary tena mampahontsa. Nefa atao ahoana moa, fa ny olona rehetra dia efa samy rombotra. Tsy misy azo ataony amin'izany, kanefa ny ao amin'ny boky mpaminany koa dia tsy mba mankasitraka an'izany. Ary didy fafiry izay ao anatin'ny didy folo, ny hoe aza mba mamono olo. Ka izay vao anenina anao, ka vao maika tena ho ratsy kolokolo. Ary plus izany vao maika tena ho potipotika sy ho torotoro. Saorantsika ny tompo. Samia manaraka an'izay. Hafatra. Mpanoratra Patrick Tapitra.